rehefa hitako koa ny vahintsika Jano raha Mamazafy. Miraba antsika rehetra zay miraba anao aloha Raitoara dia miraba mpanaraka rehetra efa pendant le temps fa pendant le temps fa zao zany vita ny fifidianana dia ohatra mahafinaritra hoe mba hiresaka tsika resaka analyse objectif ny resaka hoe fifidianana zay tsy anao nanasa fa zako nanasa tena hoe mba mijery organe betsaka audience zany zay no zay ny aviana aloha hoe sotranao izay voan'ny grippe sy allergie any fa tonga sotranao izay fahatongavanao zay ary avy hatrany asika dia ampiditranao anatin'ny masalavitra mivadika. Iany ary inona ny reto-resakao ny resaka ny analyse ny resaka analoha manahirana koa le resaka télé amin'ny zatra manao raha vao zatra manao presse écrite raha Edouard dia manahirana manao zay zao fantanina voalohany saika apetraka aloha hoe en tant que journaliste zany ianao ohatra hoe inona no nitranga tamin'ny 7 amby 20 sy arivo ohatran'izay ohatra voavalinao ve zay ohatra hoe raha ohatra hoe antaniko anao inona nitranga 10 sy 4 arivo ohatran'izay matsy ny resaka hoe journalisme d'investigation manko ny zany resaka manadiady be dia be aloha ny olona efa mahafantatra ahy betsaka ny olona efa manaraka fa za mametraka fantanina ndraindray ohatra somary manafotoana ny olona ihany ohatrany ianao antaniko zao ainao tsy anjery ve ny candidat n'Antananarivo renivohitra miampy numéroany tena teneniko anao mihitsy ameko 1 million ianao raha mahay avy hatrany zao ohatr'izay hitanao zay ka ny journaliste d'investigation resaka hoe inona mafana dia manazava eo zany izy resaka momba an'izay satria ny tsy resaka image hoe Madagety hoe Jano hoe Ndaizy ahoana tsy zay aloha be ny mahafantatra fa be ny tsy mahafantatra koa satria journaliste au vitriol za be dia be ny zavatra soratako za tsy misalasala mihitsy amin'izany ary izy ireo zavatra mijanona ho historique foana ka tsy zay aloha ny problème fa ohatran'le teniko anao hoe ny journaliste ohatranao zany zay tokony mandeha amin'ny télé direct ve fa mandeha vantantsika mandeha ohatra misy banitonginy teo dia veriko fa tsy tena mandeha azafady nareo mpijery fa l'élégance fait homme mantsy ny resaka hoe ny papizanao na efa misy taona ary ny élégance ao ny élégance scripturale koa be dia be zay tsy zay ny problème satria ohatranako ny be dia be nge mahafantatra ana Raitoara be dia be ny zavatra nisoratako re ny izahay zao be dia be manafangaro rehefa miresaka hoe mifangaro amin'ny Alaindry Miseza ny Asany Manjato ohatra zany fa Jano reste Papy Jano ny affinité sy ny affection politique any iningetsy olona nge zany problème zany fa hoe za mibosy ohatran'ny journaliste rehetrarehetra dia za nanadiady nanao écriture au vitriol napaingotrahako be dia be zavatra nisoratako manatsara manaratsy za tsy fa za tsy nirotsaka ako zay aloha ny différence raha zay samy vitriol ny sasany moa zany vitriol stylo ohatra na koa sasany vitriol vava ohatra ny sasany io zany hoe la fin justifie le début la fin justifie zay ny resaka ohatrany hoe karazana façon de parler ny Papy Jano zay ohatran'izay fa ny vaovao mafana moa zay ohatrany mahavarina anako hoe nareo ohatrany ndraindray somary partisan kely any ny fanaovanareo vaovao zany tsy tena hoe za tsy hoe manakina ny anina satria nareo indépendant nareo ary za koa ny angavy dia nikenareo fa ohatra zao momba ny kampety zao nareo tsy niresaka mihitsy momba ny kampety tsy niresaka momba ny kampety fa za zany efa mahita hoe ny kampety zany isaky pety iny repety
efa misy mipety rehefa ohatra olona hoe anao appel izy ao am'le resaka didim-pitsarana zany misy pétition zany anavitra anazy dia ny zavatra ataony efa répétition efa amiko zany ny toerana any izy efa teny atsiafa izy efa atao ankazon-drano izy efa teny tamora aizany tsy hitany mipety zany izy efa ohatrany hoe efa misy place réservé fa ny cool latitude izy tsy miaraka am'le survety misoratra hoe Paris esa ny fifidianana izy efa ohatrany efa vonona am'izany izy reny ry Pedra Koutiniainy reny ho anay journaliste vitriol aloha dia hoe gadraina tsy mety velona manilikiry reny zany ohatran'izay fa ny za kosa aloha zany no mahita hoe exagéré kosa aloha le hoe pety hoe esorina ny urne ohatran'ireny le hoe dia hoe avy eo dia hoe savaina le olona ohatran'ny tendancieux be zany amiko fa amizay amarana le parti voalohany satria ho avokako io après 2-3 années dia amoaka ko photocopie noir et blanc relié zay io tsy amidiko fa zay mandoa 20 000 ariary dia omeko fotsiny le izy ohatran'izay zany mahazatra ny olona mifanerasera amiko fa za manko za mipetraka eto Antananarivo renivohitra hitanao resaka hoe conflit virtuel e lalatina lalora valomana mazava be lalatina za tia hiteny aminy hoe tsara le punch fa punch le izy rehefa élection fa punch le izy rehefa dose fa tsy mifandray am'izay ary tsy aty ambavako marina raha Edouard tsy aty ambavako ary ny capitale anao olona mifidy anao rehetra reo kolokolo le izy safosafoy dans le sens du poil ho an'ny lalao moa zany azoko mamarana Ramatoa Lalora Valomana misy rano ve mahasotrona kely ohatrany rehefa aveo rehefa misy publicité ohatran'izany Lalora Valomana ny olona potentiellement efa fantatra izy mipanisa vato zao tao akady fotsy tena manisa vato zareo dia isaky ny numéro 9 dia atao zareo tatasika isaky ny numéro 6 dia aorta zany nge anecdotique hoe ny inona ny sensation sociologique resaka fifidianana tonga dia mandeha zareo tatasika yaourta ohatr'izay fa tsisy miteny numéro raha vao mba misy numéro hafa mipotra ohatra hoe 7 mitehaka be le olona mitehaka fa io Lalora Valomana fitaratra io fifidianana io olona niandry mifidy azy olona niandry kendry-toana efa niandry hitanao hatramin'ny 2009 mialatsiny amin'ny hatramin'ny 2009 niandry kendry-toana le olona dia Lalora Valomana zany hoe olo kendry-toana zay fahitako azy ary rehefa aveo izy nefa izy nge zany ohatrany moyen ahafahana miakatra ihany satria dadange ao andamosiny mazava zay fiten'izay izy zany lasa hoe olona kendry-tohatra olo kendry-tohatra efa izy endry tohatra dia dada miakatra eo amboniny rehefa aveo dia izy no lasa avo indrindra zay opinion ny de papizinao zay misotranao tapa voalohany amin'ny resaka ao zay tsika namandra-parapitsy maraina ary ny élément rehetra ny investigation zany grand reporter somary sarosarotra ihany zay oabolan'izay sy na ianao raha no fahitanao an'izay ny resaka fianarana reo ny zalany tokony hoe tavela zany ny resaka formateur mametraka ny fampianarana ny resaka continuité ny resaka lecture ny teto zao nareo na notany rectangle ndre mandeha hatramin'izao tsy haiko amin'ny teny gasy na rectangle fa inona le fantanina tony tokena ka ny problème social be dia be ny olona tsy mihinan-keny betsaka mivadika végétarien betsaka tsy manam-bola hividianana aiza no abolana ny azony toerany amin'izany tsy mahazo ny toerany mihitsy no abolana raha zay ity ara ny valiny marina ho anareo izay aretokantrano ka mety manontany tena tahaka anay ihany koa fa dia ny fanavadinina dia tonotokena ka ao ny sendra ny trafony ary ao kosa no sendra ny lohaliny tena
fa manahirana an'io manko fahakeniko manahirana ara-piarahamony hitanao fampitazana hoe ny tokokeniko aoko ny sendra ny vody vodiena miaraka amin'ny trano manahirana be hoe nino le izy teo ny tokokena ny ankizy kely amin'ny BBC ve teny an'izay misy matikena maso be matikena maso matikena masaka matikena masaka matikena maso ny olona ny alika jambany taolana ny olona matikena masaka tsotrano izay ary hotoizantsika indray ny fandarana ao anatin'ny portrait inona le fahasembanana ny mahazo azy teo izy dia marena ary tsy avy amin'ny ray aman-dreny akory am'le nanampepoka izy io marena zaika zavatra fa mihitsy ary tena zavatra hafa misy resaka tianao atao aloha ny resaka ohatrareny hoe ny BDB ny be marena raha le ohatrany hoe ny zavatra tiako hazavaina fa BDB mantsy tsy mahazo ny resaka zay anjaran'ny resaka manao gazety ny resaka challenge hoe inona moa zany ny enjeu politique za zany aloha misy mieritreritra hoe ianao ve tsy ohatran'izao tary taloha tsy ohatra zany akehitsy Jeannot reste Jeannot amin'ny état d'esprit ny papi Jeannot ny grands électeurs io ny zavatra tsara resantsika nge hoe ny grands électeurs ny fidinina teo zany lo fa mécaniquement le izy maire fa ny enjeu politique an'io raha mijeritsika hoe HVM mahazo BDB amin'ny ambanivohitra sy ny sisa mais c'est grave parce que les grands électeurs efa avy eo mitsangana ny Sénat raha ohatra mahazo sénateur BDB zany antoko au pouvoir avy eo misy manjary adina angely fotsiny adina angely so de tsy sinoa akory miteny zany fa ny hoe Tananarivo varina fotsiny amin'ny hoe freedom sy hoe ahaizany ty proportion rehefa mitsangana ny Sénat majorité ny antoko anankiray hoe ravan'ny président antembery raha zay zany enjeu ny resaka hoe conseil municipal napetraka tsara teo zany za mahita aloha zany hoe tsy afaka hoe hiaraka amin'izy hoe izy niaraka amin'izy hoe mazava be zany zany dôme zany hoe échec maty io échec torana dia efa manomboka maraparantsika ijerentsika ny vaovao ny fanatanjahantena raha toka voniny zany atsoniny zany efa dia omenanao makaiza satria zay aloha ohatsy hoe koa hoe tsy afaka hoe manao avocat an'ireo journaliste tsy lasa mandeha makany amin'ny jeu des îles ohatran'izany raha io zalany zao hoe tsika gasy misy ny tokony manana ny hoe mba mijoro ohatran'izany c'est mon opinion mbola BDB tsika mandeha gaga be zalahy hoe zany manao avocat ny journaliste mandeha tokony BDB amizao mbola manatena andeha la réunion nanatika jeu des îles c'est pas faranako ve za manko manana afatra kely momba ny resaka fifidianana satria fatatsika fa hoe focaliser be amin'ny Antananarivo zany ny resaka fifidianana za manana afatra ho an'ireo candidat satria za zany misy humour apetraka kely anaty lily fa tsy hoe babisanao dia andeha amely be fotsiny à chaque fois fa resaky ny manoratra koa mieritreritra foana reo ary namana daholo ireo candidat reo asisiko le izy farany satria hoe omena faramody ohatrany hoe mandeha amin'ny casino babi casino afaka mandeha amin'ny lalao reny faramody ohatrany hoe farabanky rehefa manao tourniquet zany satria ny fifidianana Antananarivo renivohitra tourniquet mais afatra misy zao ohatrany hoe ny Lalatina Ravolomanana zao dia hoe be ny te andeha fa ny fiara no vakone ohatran'izay filozofiako zay fahitako azy zany ohatrany hoe Véronique Radjerson zao ataovy betsaka ny sase fa ilaina foana reny ohatr'izay fahitako raha ny zavatra tiany atao hoe ny objectif anao nge zany azonao atao ny
ny mandamina zay ohatra ny herika fahalamanana zany dia hoe ny heritelo zao no sahirana atao anatin'izao zao heritelo no sahirana satria ny hery ajonamampiana président sahirana mandamina ny antoko mbola tsy tena matanjaka tsara hery rafalamanana indrony rotsaka tsy mety lany misy hery mady moa efa mitadoavitra professeur Armanana le zany ozy a mantsy azy aleo ilamina dia misesesy misesesy ny arema zany tokony efa nitokopoky tany tsisy iandro concept ndray laza matsara iandro concept zany hoe efa tena sahirana be fa zany hoe ny fatoraiva dia mba hoaizy iary lala ndray dia ozy a mantsy azy hoe miezahaka mafy a anatratra le 15% le efa mahazatranao matratra azy amin'ny palais des sports fa ny resaka fifidiana moa mbola resaka be misy ray candidat ray moa za efa resaka ny lalatina le ray sy lalao teo fa iartsifa zany tsy hitako zay lazaina moa zany ny artsifa hoe ina motivation bureau de vote tsy fantatry nanaona bureau de vote afatra farany moa zany misy moa ny candidat reo tamin'ny bureau de vote ny fidiana ny efatra mivatoazo ny rehefa natao fa nisany nefa zareo ohatrano mipetraka valo izy no miaraka mipetraka misy ny dadany sy mamany a dia ny vadiny a dia miaraka amin'ny zanany efa majeur mijerenany fa nisam-bato amin'ny bureau de vote ny efatra ny azony fa mpijery be zareo ny sakafo ariva hoe izy amin'ny tenisany tsy mifidy nefa ny mpifanolo-bodirindrina koa mbola dadadosi dadabe la vie est un long fleuve tranquille il faut y aller mollo zay ny afatra avy amin'ny papizano misaotra betsaka hoe vous pouvez mahazonareo atsona foana tiavanareo anazy tsy salasala zay antsoanao raha toka ilainy zany mbola mivantana foana tsika mbola mivantana zany ke banitsotra fantatry ny rehetrarehetra zany papizanao letsy fotoana raha bitsy